Barea iresaka Barea Madagasikara tsika tsy ilay baolina kitra loviny ambony bozaka izy ity fa ny eny ambony fasika kosa indray satria anisan'ny efa misongadina i Madagasikara eo amin'izay beach soccer izay ka dia efa nanomantena fatratra izy ireo nandritra ny andro maromaro tamin'ny fimanana amin'ny andehanana ny fanitsanana amin'ny fiadinany tompon-takany Afrika izany izay ikatroka amin'ny Mozambika isika amin'ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao. Fanazana tena entina indrindra manana ny qualification Coupe d'Afrique izay ao anatsika amin'ny Mozambika amin'ny 20 ny volana any Mozambika dia ny match retour 17 septembre aty amintsika izay zany eo firomanana io efa nanomboka tamin'ny le 20 ny volana jolay zany no nivondrana taty Mahajanga ny équipe nationale. Maître manana anaram-boninahitra rovantsika ao anatin'izany fifaninanana aty Afrika izany manahoana ny fahitanareo ny fivoaran'ny beach soccer africaine? Io indrindra no somary olana kely amintsika tao aorian'ireny amboariran-tany izay nahazantsika anjara dia tsisy compétition officielle, tsy ny officielle koa fa dia tsy compétition internationale mihitsy zany isika tompon-takany Afrika tamin'ny herintaona. Nefa nazanona tsy zany ary dia miezaka zany ary zay no matematisana amin'izao anao zay tsy hampitsanga menatra ny équipe nationale ary ezaka ny hitanan'izay tompona zay tompon-dakatsika zay na farafaratsiny ho tafiditra ao anatin'ny équipe anankiroa isolo-tenany Afrika amin'ny tompon-daka eran-tany. Marihana moa fa ny tompon-daka ny Afrika ny CAN amin'ity taona ity dia atao an'ny Nigeria amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana Novembre. Raha resahana ilay mpilalao ny ankamaroany ve ilay nahazo titre tamin'ny herintaona sa misy? Ny mpilalao natsona zany andrafitra ny équipe nationale dia misy 7 tamin'ireny nisolo-tenantsika tany amin'ny Coupe du Monde mbola ao anatiny zany amin'izao.